Raha azavaina fohifohy eto moa zany momba ny fikambanana mitsinjo dia mitsinjo dia fikambanana avy eo Andasibe niorina tamin'ny 1970 dia mbola mijoro hatramin'izao. Dia ny zava-dehibe ny tanjona fikambanana dia miankina amin'ny fiarovana ny zavaboary, ny atiala sy ny biby ary miara-miasa koa amin'ny olona ifotony. Dia nanomboka tamin'ny izay moa zany dia hita fa nananatraikefa tokoa ny mitsinjo, nanao ny pépinière izay zanakazo hita aty amintsika ihany ny atao. Ary tamin'ny 2011 dia nanomboka ny ara-niasa tamin'ny manondro ala hatramin'izao. Dia ny asa natao tamin'izany dia hita fa ny fahafantarana zany inona ny atao hoe ala. Zany amin'ny teny vahiny zany dia natao hoe stratina forêt zany ny anarana tamin'izany. Dia ireo manondro ala zany firenena avy any Finlande no niara-niasa tamin'ny fikambanana mitsinjo dia hatramin'izao mbola mitohy izany. Tsy nijanona tamin'ny resaka fiarovana ny ala sy ny fahafantarana ny ala any le fikambanana manondro ala sy mitsinjo, fa nivelatra eo amin'ny zavatra rehetrarehetra, resaka eo amin'ny développement ho an'ny olona manodidina mipetraka eo amin'ny atiala sy mipetraka eo amin'ny alamando. Dia izany développement izany dia misy ny agriculture, fikambanam-behivavy, ny éducation environnementale, dia misy koa ny satellite monitoring, ary ny farany dia misy koa zany le fanatsoana ny fikambanana mitsinjo sy ny fiara-miasa amin'ny manondro ala amin'ity atelier atao zao ity. Dia ny fiarana amin'ny Raid Plus ka isorana be da be zany amin'izany fiarana amin'ny Raid Plus sy ny manondro ala zany ny fampianarana ny eo amin'ny fikambanana mitsinjo izay hanamafy ny traikefa-efananany sy ho ampianariny Raid Plus, ary manantena ny fiara-miasa zany ho mafimafy koa sy ny fampianarana avy amin'ny Raid Plus. Anatin'ity atelier atao ity moa zany dia ny nanampian'ny fanky Madagasikara mba hanantena ny fikambanana mitsinjo azo amin'ilay fond carbone